Manatra ny arabandray toko lasovavy amin'ny tiany alahady 12 volana febroary ity tonga eto amin'ny fandarana mahery anao manasanao anarak'izany hatramin'ny farany indray misy ihany ny vaovantsika amin'ity androany ity anomboana izany ary ny fotoan-dehibe tamin'ity farany herinandro ity dia tany Toliaratany no nitrangana satria izay tanterahana tany ny fifidianana izay folo vaovao indray hitantana ny komite olimpika malagasy candidat roa no nifanina tamin'izany ary dia voafidy indray hitantana ity andry ity ary ny Andriamatoa sy Teny Randriana Sonaiko izy moa dia efa filoha teo aloha ihany mitatra ny zava-nisy tany an-toerana indrindra ary ny namana Norbert Rakotomalaala. Variany tamin'ny isa 20 raha amin'ny zava-nisy teto-toliary nefa no tantaraina dia nanaiky izay fifidianana atao izay ny candidat Jean-Michel Ramason. Tamin'ny folora latsaka efa maraina amin'isa misy sahany fivina teto amin'ny hotely Morainga teto-toliary ireo federasiona miisa 3 nanomboka dia trany adefy fivirimbe mikasika ny fangatahany ireo federasiona misivity hiditra onisy mitsanakavimben'ny koma no namboana ny fivina dia mandriana ny fanapahatevitra na misy dirany ireo federasiona ao anatin'ny mitsanakavimben'ny koma naharitra ora maromaro ny fifandraisan-dahatra vonroso tamin'ny lasavato miasina ny toky nandresy ny feny izay nanaiky fa apirina ao anatin'ny fivimben'ny komite olimpika malagasy ireo federasiona ireo 12 nanaiky folo mipitaka izany. Taorin'izay no miroso tokony miroso eo amin'ny fifidianana sy ny filohan'ny komite olimpika malagasy izay dia misitaka ny efitrano fivirina ny ekipa tarihany andreato Jean-Michel Ramason tamin'ny 12 fitafany ary tsy miverina niatrika ny fivirina itony. Raha ny fanazavany ireo izay fiorana nataony tamin'ny fanazavety dia misy ny tsy fanarahan-dalàna nataony avety amin'ny komite olimpika malagasy nian'izay fangatahana izay fifidianana natao izay arak'izany dia tsy nanaiky ary tsy makasitraka io fotoro Randriana Sonaiko io ny ekipa tarihan'ny Ramason Jean-Michel izany izay mbola malaza moa fa ampandre sy anao tapitra ihany koa any amin'ny federasiona iraisa firenena. Raha tantaraina kokoa dia izay zava-nisy teto-toliary nandritra ity androany ity nandritra ny fametrahana filohan'ny komite olimpika malagasy izay. Norbert Rakotomalaala mampita ny vaovao avy ity.